Mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika indray ao anatin'ny fandraisana ny fampahirezana avy amin'Andriamanitra. Vavakisika, Jehoandriamanitra iray dia misaotra anao hatrany izahay, satria na eo ary ny toe-javatra sarotra andalovana, tsy mitsahatra ianao fa maniraka ny mpanomponao mba hampahery ny olonao, mba tsy ho kivy fa hiverina tanteraka aminao mba hahitany vahaolana eo amin'ny fiainany. Mafy ny zavatra midalovany ny sambatan'olona ny fiangonana ny firenena, fa nay mamasina manao ka hiasa tanteraka tampoka mba haizanay mamantatra ny sitraponao mandrakariva. Tenaina Jehovah fa may ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Na dia eo ary ny toe-javatra sarotra andalovana, raha tsy nisy Andriamanitra dia sahako ny miteny hoe aleo mamono tena, satria tsy misy fanantenana ny fiainana zanak'olombelona. Kanefa no fisian'Andriamanitra dia misy fanantenana mandrakariva, ary fantatritsika fa ny fiainana dia amin'ity zao tontolo izao ity tsy mivoatra ame tsara fa mivoatra ame ratsy. Tsy misy afa-tsy fijaliana, fahoriana, ati-panahy, ati-tsaina ny aina ety amin'ity zao tontolo izao ity. Ho an'ny olona tsy manana an'Andriamanitra zany dia mitady ny fahafinaretana, fiadanana mandalo, fahafinaretana vetivety mba hampionona ny fonemam-panahy, ary tsy misy fanantenana manatiny ka mahatonga azy manao foana. Fa ho antsika kosa izay mahafantatra fa misy Andriamanitra dia velom-panantenana mandrakariva, satria na dia mandalo toe-javatra sarotra aza dia misy vahaolana foana ataon'Andriamanitra mba fahatsika mivoaka ao anatin'izany toe-javatra sarotra izany. Ary toraka izany ny zavatra misy eto anivon'ny firenena, samy miandrandra fiainana milamina, fiainana miadana, samy mba miandrandra hivoatra, fa saingy ny zavatra tsikaritra ohatra ny vetivety, ohatra ny misy vahaolana tapoko izany, dia ohatra ny misy fifaliana tapoko izany, kelikely n'iny indray tonga indray ny problème maro isan-karazany sy ny olana, fakapana maro isan-karazany, fahoriana, dia tonga ny fahakeviana mandrakariva. Ary izany rehetrarehetra izany tsy takona fiainan'Andriamanitra fa mijery ny olona Andriamanitra. Andriamanitra raha namorona ny voariny, tsy namorona ny voariny mba hijaly, tsy namorona antsika zanak'olombelona mba alahelo sy ampahoriana, fa nahary antsika mba ho sambatra sy hiadana. Fa saingy noho ny fitaky Satana moa dia tafiditra ny ota eniky ny fahoriana dia izao tontolo izao ity. Fa mijerytsika ny bokin'ny Fitomanina, ahafantarantsika ny Andriamanitra izay tena tsy mankasitraka ny zavatra ratsy miatra amin'ny zanak'olombelona izany, fa saingy ny fomba ny zanak'olombelona sy ny fiainana no nahatonga ny fahoriana minjady amin'ny mandrakariva. Any amin'ny Fitomanina toko faharoa, Fitomanina toko fahatelo, tena andininy faraka amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo dia izao: fahamarinana ary entina hampahirezana antsika manoloana ny toe-javatra sarotra izay andalovantsika, fa tsy hanary mandrakizay ny tompo ozy. Eny fa na dia mampahory azy izy mbola hiatra ihany araka ny habeny famondram-pony, fa tsy sitra ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Tsy hanary mandrakizay izy, kanefa tsika mbola velona. Inona ny zavatra atrehantsika ety amin'ity zao tontolo izao ity? Tsy misy afa-tsy fahoriana, fitaintainana, fisondro ny vidim-piainana, tsy fandriam-pahalemana. Raha olombelona no antenaina hitondra an'izany rehetrarehetra izany dia ho kivitsika, satria mipetraka ho tahaka ny fampanantenana pokaty daholo izay zavatra rehantsika. Fa tsy misy vahaolana ankoatra ny fiverenana ao amin'Andriamanitra, na dia eo ary ny toe-javatra sarotra mianjady eo amin'izao tontolo izao, eo amin'ny fiainana, ny fahasarotam-piainana, ny fahoriana, ny fisotro ny vidim-piainana, mbola hafa ny olona manana an'Andriamanitra. Ary tokony hampieritreritra antsika
hoe manoloana ny toejavatra mitranga indrindra am'izao andro faran'izao dia fomba ilazana misehatra ara-panahy ty zao tontolo zao ty dia tahaka ny Egipta lehibe tamin'izany vanim-potoana izany zay nanandevo ny zanak'Israely. Ary io zanak'Israely io matoa andevo tao amin'ny tany Egipta tsy hoe tongatonga ho azy fotsiny tao izy fa vokatry ny faratsiny sy ny fiodinany sy ny fanantenony an Jehova na tonga azy ireo nampahoriny ny firenen-kafa 37 taona nanadino an Jehova 37 taona niaina tao anatin'ny tsy fandriampahalemana, niaina tao amin'izany fanandevozana tao amin'ny tany Egipta izany. Fa rehefa tonga kosa ka tafatodika ny sainy, miverina ny sainy, tafatodika tamin'Andriamanitra, nangataka vahaolana tamin'Andriamanitra, io Andriamanitra io tsy mataty mihitsy izy na dia ratsy taky ninona ary ny olona fa vao mitaraina aminy eo ny ao dia tonga dia misy ny valim-bavaka. Zavatra mitranga nefa mahatonga fampahirezana entsika, tonga ny toe-javatra sarotra, tena vitsy ny olona ny tapa-kevitra tonga dia hitodika amin'Andriamanitra gataka vahaolana amin'Andriamanitra fa saingy ankininy aman'olona foana ny famonjehana ny vahaolana dia avy mianika tsy misy tena vahaolana maharitra. Raha mijerytsika eo amin'ny bokin'ny Exodosy misy tonga antsika lesona fotsiny hoe na dia eo ary ny fahoriana lalina mianjady amin'ity zao tontolo zao ty, mianjady eo amin'ny firenena, mianjady eo amin'ny fiangonana, mianjady eo anivon'ny tokantrano, rehefa tena tafatodika amin'Andriamanitra dia tahaka ny zanak'Israely miverina tamin'i Jehova tao amin'ny tany Egipta. Ny Exodosy 10 dia ny 120 zavatra tahaka izao ny zavatra mitranga ary tandito ny zavatra hitantsika amin'izao vanim-potoana izao. Ary Jehova tamin'i Mosesy, ainjiry manandrify ny lanitra ny tanànao mba hisy aizina amin'ny tany Egipta ozy dia aizina azo sapaina. Arabaky teny tamin'izany vanim-potoana izany io aizina nandrakotra ny tany Egipta io. Fa jerevana izay zava-panahy ao anatin'izay aizina izay dia ny fahoriana, ny fahafatesana, tsy fandriampahalemana, ny fisotro ny vidim-piainana, ny adi-panahy atrehana, ny tsy fisian'ny fiadanana, tsy fisian'ny fifankatiavana, zany aizina. Ary zay no iainantsika inge amin'izao vanim-potoana izao e. Kanefa tsy afa-miala tsika fa miaina ety amin'ity zao tontolo zao tsy afa-miala ao anatin'izany fahoriana lalina zany. Ary zay no nataovan'i Jesosy ny teny mivavaka tamin'Andriamanitra ho an'ny mpianatra, mivavaka aminao aray ozy tsy ny ampiala azy eto amin'izao tontolo zao fa mba hirovanao azy amin'ny ratsy. Ary ao anatin'ny soratra masina vao miresaka n'ity zao tontolo zao ty dia tena ao anatin'izao famaizinana izao araky ny ambaran'ny Paoly any amin'ny Efesianina 1 mba hatakarantsika an'izany satria mila mafaiza mandinika soratra masina io. Vao miresaka n'ity zao tontolo zao ty dia miresaka ny Egipta, vao miresaka ny Egipta dia miresaka famaizinana. Dia zao no ambarany Efesianina 1 ny 12 fa sika tsy mitolona aminao famandrao sy amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka n'izao famaizinana zao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Zany hoe izay le satana tena mampitondra fahoriana ty zao tontolo zao ty. Noho izany zany ety amin'ity zao tontolo zao ty tsy eto no misy fiadanana, aizina ny apa. Kanefa Jesosy ny teny mivavaka aminao ray tsy ny ampiala azy eto amin'izao tontolo zao fa mba hirovanao azy amin'ny ratsy. Ka raha ty zao tontolo zao ty ambaran'ny Paoly apôstôly hoe le mpanjaka ny famaizinana ndika ny mpanjaka n'ity zao tontolo zao ty ara-nofo, mpanjaka n'ity zao tontolo zao feno fahoriana ty. Dia zao le vavaka nataon'i Jesosy azo dika hoe mivavaka aminao aray tsy nampahala azy amin'izao famaizinana zao fa nirovanao azy amin'le maizina, amin'le maizina. Ary afaka miditra an-tsehatra Andriamanitra na dia izay raha ny toe-javatra mitranga hoe rakotraizina ity zao tontolo zao ty tahaka ny zavatra mitranga tao amin'ny tany Egipta. Satria tsara ho fantatritsika fa ny fiainantsika io ange tsy tongatonga ho azy ny zavatra manjoa antsika amin'izao vanim-potoana izao ary tsy tsika rery fa saiky ny firenena rehetra manerana n'izao tontolo izao. Eny fa hatraminy izay heverina fa firenena dehibe aza dia misy problème, misy olana foana
ary tsy efa miala am'izany raha mbola ity am'ty zao tontolo zao ty fa saingy ny tena iarany tsindry azo leny de le le tany an-dalam-pandrosoana le firenena madinika zay anaovan'ny firenendehibe tsindry azo leny ary misy anton'izay rehetrarehetra zay tahaka ny anaovan'ny Egypta tsindry azo lena ny zanak'Israely tamin'izany kanefa rehefa tafaverina tamin'i Jehova reto zanak'Israely reto de zao ny zavatra mitranga niavinavina ny fon'ny Egypta tamin'izany vanim-potoana zany de raha jerevantsika ny Exodus 10 mba entsika mantarana an'zay hoe aizina mandrakotra ny Egypte zay de zao mivakiny manomboka eo amin'ny 1:20 Exodus 10 1:20 sy katramin'ny 1:13 zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy loza 7 izy ty tao amin'ny tany Egypta ary Jehova tamin'ny Mosesy hainjiro manandrify ny lanitra ny tananao mba hisy aizina amin'ny tany Egypta de aizina azo tsapaina de nanisitry Mosesy nanandrify ny lanitra ny tanany de nisy aizy-pito eran'ny tany Egypta rehetra atelona ko tsy mba afakahita ny olona na niala tamin'izay ny toerany atelona fa ny zanak'Israely rehetra kosa nisy mazava teo mifonenany zay ny toe-javatra nisy tao amin'ny tany Egypta zay lazaintsika hoe dizotilozotina tanàna ny fahamaizina faravakiteny notrangany tamin'izany vanim-potoana zany fa raha jerevana misehatra ara-panahina de eo raha niaizina mandrakotra n'izao tontolo zao de mahita mazava foana ny olona mifikitra amin'Andriamanitra ary fantatritsika fa vokatry ny fiodinany zanak'Israely no nahatonga azy ireo babo tao amin'ny tany Egypta kanefa rehefa miverina tamin'i Jehova io fetim-boany famoahana ny zanak'Israely ho afaka amin'ny vahoan'ny Egyptiana ary nanomboka hatreo miasy Jehova tsy tonga de hoe tafavoaka ny zanak'Israely fa misy zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny famantarana maro isan-karazany natonga ny zanak'Israely tafavoaka miaraka ny tany Egypta mandeha ho any amin'ny tany Kanana ary zay tany Kanana zay le tany mitondra dronosy tantely ary izay tany Kanana zay koa no irin'ny olona am'izao vanim-potoana zao tany misy fiadanana fahasambarana kanefa mbola eto am'izao tontolo zao ary zay no natonga ny fampahirezana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra hoe na de eo ary ny fahasarotana na de eo ary ny fahoriana ety amin'ity zao tontolo zao ty de misy lalana sorotan'Andriamanitra foana mba hatafavoaka zay rehetra matoky azy resakitsika tamin'ny farany teo hoe tena tokony tsy vanim-potoana inononona intsony zao tsy vanim-potoana atoriana na vanim-potoana mipetrahana fa vanim-potoana tokony hitsanganana tokony foazana ny maty ary inona tokony atao tsy akijery ny manodidina intsony araka nitatsika tany amin'ny Apokalypsy 2:20 miafatra nampitainy Jesosy amin'ny andro farany izy ty hoe 9:10 ary izy tamika azasiana tomboka sy ny teny faminaniana amin'ity boky fa mitongotra ny andro zay manao tsy marina aoka mbola hanao tsy marina ihany izy ary zay maloto aoka mbola hialoto ihany izy ary zay marina kosa aoka mbola hanao marina ihany izy ary zay masina aoka mbola hiamasina ihany izy tsy fijerevana tsony zay ataon'ny hafa ary tokony fampitaiza amin'izay hoe tena vanim-potoana tokony andraisan'ny isam-batan'olona andraikitra zao ka raha hanao ny marina ianao zay manao tsy marina hanao tsy marina any fa ianao manaova ny marina de zao nitory amin'izany amin'ny manodidina anao mba hifindra any amin'ny manodidina anao le toetra tsara namanao amin'izay vanim-potoana zay natao hoe olom-pirenena vanina tsy andeka hitsikerany zay toe-javatra misy fa manomboka amin'ny isam-batan'olona ny tokony hivoatra andeha amin'ny marina hientehitra amin'Andriamanitra tsy vita nefa zay rehetrarehetra zay raha tsy tafaray tanteraka amin'Andriamanitra ny zavatra tsikaritrytsika aty amin'ny bokin'ny Exodus babo tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely ary izy zay fahababoana tao amin'ny tany Egypta zay vokatry ny fiodinany matetika eo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely de sasatra izy ny fatorany firenen-kafa ny firenena vahiny mandrakariva amin'ny vanim-potoana
tena anadinony an Jehova dia tonga foana ny vavalina mampotra azy. Azo lazaina hoe ny zanak'Israely tena zanak'Israely nitahin'Andriamanitra na teo amin'ny harena na teo amin'ny fahaizana tena misongadina mihitsy izy. Ary ireo firenena manodidina nambabo ny zanak'Israely dia nitsetitra ny zanak'Israely, na tsetitra ny harenany, tsetitra ny fahaizany ihany koa. Ary teo zavatra tahaka an'izany nefa ny zavatra mitranga manerana n'ity zao ty manoloana andreo tanàna firenena ny tanam-pandrosoana sy firenena-dehibe. Tsy dia hoe mahantra loatra nge le firenena madinika fa misy harena be dehibe eo, fa vokatry ny fitsetsefana ny firenen-kafa dia zao lasa andevina. Kanefa inona no mahatonga an'ilay andevo sika? Mahatonga an'ilay andevo etraketraky ny firenen-kafa izay te higoka ny tombontsoa ao anatin'ilay firenena madinika amin'ny lafiny anankiray. Kanefa amin'ny lafiny anankiray koa rehefa manadino an'Andriamanitra ny olona dia zao lasa voafatotry ny firenen-kafa, andevoziny firenen-kafa. Ary matetika nefa toraka izany koa ny zanak'Israely raha vao mihodina avy amin'ny Jehova dia ny zavatra mitranga dia fatoran'ny firenena vahiny. Raha tsy hijery fotsiny tsika zao ny any amin'ny bokin'ny Mpitsara toko 10 matetika toe-javatra nanjono zanak'Israely zany isaky ny mihodina voafatotra tao amin'ny tany Egipta dia mitondra vahaolana n'Andriamanitra mamoaka azy tsy moramora. Kanefa ny ampandehanana indray adino indray ny fahasoavana niraisina avy amin'Andriamanitra dia io indray fa manao ny ataony dia be mihitsy ny firenena vahiny izay namatotra azy, nambabo azy, nampahora ny zanak'Israely. Fa mivanim-potoana tafavelona amin'Andriamanitra indray izy dia ohatrany lasa maly eo teny izany indray dia misy ny fitahian'Andriamanitra. Ary ny zavatra hitantsika babo izy tao Egipta tafavoaka somatsara, fa niodina teny am-pandehanana nandeha ny taona, nandeha ny fotoana dia inandray lasa babo tao Babilona indray ny zanak'Israely. Dia toraka izany koa tsika amin'izao vanim-potoana na iodika avy na iodika avana tsy afa-miala tsony aty amin'ity zao tontolo zao ty. Tsy misy fiadanana ety, tsy misy fitsaharana, fa manoloana an'izay fahoriana izay dia misintona lesona tsara kosa ny amin'ny toe-javatra mitranga. Satria ny zavatra voasoratra ao amin'ny Baiboly dia ho lesona ho antsika amin'izao vanim-potoana izao. Tsisy vahaolana ankoatra ny fiverenana amin'ny Jehova, fa vao mihodina amin'ny Jehova vao mitady vahaolana ankoatra ny fitadiavana an'i Jehova dia tsy maintsy voafatotry ny firenen-kafa foana. Any amin'ny Mpitsara toko 10 dia ny 15 ka hatramin'ny 15 dia jereo fa nge ny fandehan'ity tantara ity ny moran'ny Israely indray ho sy ny namalian'Andriamanitra azy. Ary ny zanak'Israely izy dia nanao izay ratsy eo amason'i Jehova indray ka nanompo ireo Bala sy Astarta sy ny andriamanitra Siria sy ny andriamanitra Sidona sy ny andriamanitra Moaba sy ny andriamanitra ny taranaka Amona ary ny andriamanitra ny Filistina dia nahafoy an'i Jehova izy ka tsy nanompo azy. Izay ny zavatra nataony. Rehefa netinety ny fiainany dia lasa le fomba ny firenen-kafa indray no miainany fa tsy nitazona intsony le firaisana tamin'Andriamanitra. Dia inona ny vokany? Ny 17 dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehova ka nivarotra azy eo tanan'ny Filistina sy eo tanan'ny taranaka Amona izy, ary nampahoro sy nanorotoro ny zanak'Israely ireo tamin'izany taona izany. 12 taona ozy no nampahorian'ny zanak'Israely rehetra izay tany an-tafin'ny Jordana, tany amin'ny taniny Amorita. Izany hoe nandritra ny 20 taona ny fatora ny firenen-kafa vokatry ny fiodinana tamin'i Jehova 12 taona. Tsy hoe Jehova no nametra n'ilay 12 taona nahatonga azy ireo nampahorian'ny Filistina, fa raha ny tena marina raha vao mihodina amin'ny Jehova dia tonga ny fahoriana. Fa nandritra ny 12 taona tsy nahatsapa hiverina tamin'i Jehova tahaka ny zanak'Israely babo tao amin'ny tany Egipta. 700 taona ny tao amin'ny tany Egipta na hanadino an'i Jehova, fa rehefa tapitra ny 700 taona vao nieritreritra hiverina amin'ny Jehova, izay Jehova vao niditra an-tsehatra nanafaka azy. Toraka izany koa zanak'Israely eto 12 taona no nampahorian'ny
filistina azy satria tsy hoe jehova osika namaritra an'le hoe valom-pifolo taona tsy maintsy ampahoriana fa nandritra ny valopolo taona tsy tonga saina mihitsy hoe mba handeha hiverina am' jehova fa niaritra ny fahoriana tao fotsiny fa rehefa ny mafy le fahoriana dia inona ny zavatra mitranga ny 150 nitaraina tamin'i jehova ny zanak'israely ka nanao hoe efa nanota taminao izay satria efa nahafoy an'andriamanitra ka nanao mpireobala io no andrasana amintsika na inona tena fahoriana menjady tenyity zao tontolo zao ety ny fiverenana am' jehova ny fidediavana vahaolana am' jehova ihany no lalana ahafahantsika miala amin'ny fahoriana mifangejany ny firenekafa mety zavatra tsy misy dika ny eritreretantsika azy fa maro zany dia inona zavatra mitranga tonga dia dinganitsika fa azontsika vakina io mpitsara toko fahafolo ny 1 ka hatramin'ny 1 fa ny zavatra misy kosa tonga amin'ny 1 dia ny zavatra mitranga ary ny zanak'israely tamin'i jehova efa nanota izay ataovy aminay zay rehetra sitrakao kanefa mba vonjeo ihany izay an'io dia nanary ireo andriamanikafa tao aminy izy ka nanompo an' jehova dia tsy natsindro ny fanahany intsony jehova no ny fahantrany israely mahatra anketsika ireo olona tsisy fanomezantsiny ity amin'ity zao tontolo zao ity fa nisambatan'olona tsiraray avy no tokony andiny tena ka hiverina ao am' jehova ary ny fomba fiverenana am' jehova dia fandraisana fanapahakevitra miala amin'ny faratsiana miala amin'ny fimonomonona miala amin'ny fifanenjehana fandraisana fanapahakevitra andeha marina raha nisambatan'olona manao an'izay miditra ntsehatra ny fomba mahagaga andriamanitra mamonjy ary zay mampita amin'ny sambatan'olona ampita amin'ny fiangonana ampita amin'ny piray firenena rehetra ao anatin'ny fahoriantsika zao na inona ezaka atao ka hitady vahaolana manolona na amin'ny firenekafa tsy tafavoaka zany tsika fa inona ny tokony atao miverina am' jehova fa rehefa tafaverina am' jehova midina ny fanan'andriamanitra mampafantatra atsika zay tokony ataotsika mba tonga atsika ho tahaka ny zanak'israely fa isaky niverina tamin'i jehova kely zanak'israely dia afaka foana dia tena nisy fomba mahagaga nataon'andriamanitra nierovana azy nanomezana vahaolana azy andriamanitra mihitsy ny tompo marika ny amin'ny fitantanana azy zany ko no andrasantsika zany no tokony hifampitezantsika hifampaherezantsika ka raha tsy iova nefa ny olona rehetra dia tsy matiantoka ny olona miverina am' jehova na dia anankiray azy mamonjy foan'andriamanitra ary manjo toe-javatra manjo ny sambatan'olona zao manjo ny tokatranontsika manjo ny fiangonantsika manjo ny firenena ianao mihitsy mandehana ny marina verena am' jehova elaon-dratsy fa ho hitanao voninahitra andriamanitra zay asehony aminao vavakisika jehova andriamanitra ray eo misaotra anao ny amin'ny teninao ndray zay nampaveranay manoro lalananay ny am'izay tokony ataonay isotomanay lesona ao anatin'ny teninao satria andriamanitra tsy miova malisainy eo ary mandrakizay ianao ny zavatra mitranga tamin'izany vanim-potoana zany ko mbola tsy maintsy miseho ankehitriny tiara-tapa-kevitra tokoa izay verina aminao manjenao dia mifanahinao miasa amin'ny sambatan'olona ao anatin'ny fiangonana ao anatin'ny mpitondra ao anatin'ny firenena mihitsy mba tonga ny firenena hiverina aminao tompo dia fantatray fa amin'ny fomba mahagaga no anafahanao anay ho afaka eo ambany vahoana amin'ny firenena misaotra indrindra ray ny anaranao jesosy amen ny velomantsika amin'ny anaran'i jesosy manonona fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo vorontsika mandrakareva